Ry malagasy namana manerana ny nosy afaka ora vitsy dia ivalina ny taona 2024. Maro ny zavatra nitranga tao anatin'izay herintaona izay. Tao ny ezaka hita maso sy azo tsapahitanana na dia lalatsarotra sy be fandrimpandrika hatrany aza no nidiavintsika nandritra iny taona iny. Eny hatramin'izao androan'izao aza. Saingy nitafy herim-po sy herin-tsaina ary herim-panahy isika mba hanatratrarana ny fanamby rehetra izay napetraka. Napetratsika tokoa mantsy ny fanamby ary azo lazaina tsy misy ambamba fa tratra ny tanjona satria efa manomboka mioty ireo vokatra ireo novolena isika ankehitriny raha ny foto-drafitrasa maro voatsangana no resahana. Ry malagasy namako, voaporofo ary fa manomboka tafapetraka ny fampandrosoana isa-paritra satria tafajorontsika ankehitriny ny hopitaly manara-penitra miisa 8 manerana ny Madagasikara. Voaorina ihany koa ireo tranomora amanjatony maro ho an'ny tanora manerana ny nosy. Toy izany ihany koa ireo tranobe fonena amin'ny mpianatra any amin'ny oniversite rehetra eo anivon'ny faritra manerana ny nosy. Ary iaraha mahita toy ny masoandro be lohataona fa tsy resabe na sanatria fampanantenana pokaty ny sehatra goavana ho an'ny mpanakanto dia ny Coliseum de Madagascar eny Atsonjobe izany. Tsy latadanja ihany koa ny kianja maki ho an'ireo mpilalao baolina lavalava eny Andotapenaka. Niezaka koa isika tamin'ny fampitaovana ny Air Madagascar tamin'ny alalan'ny fiaramanidina elatra na ireo Airbus A340 miisa 2 na dia mbola mila ezaka maro aza no tokony ho ataony ireo tompon'andraikitra mpitatana ao anatin'izany orinasa zany mba ampijoro hatrany io orinasa mpanjakana io. Raha fitinina dia niezaka isika, nametraka isika ary nanangana sy nanorina isika. Eny na dia tao anatin'ny fotoan-tsarotra aza na dia tao anatin'ny tetezamita aza ary na dia tsy nisy aza ny fanampiana avy any ivelany. Tompoko lahy sy tompoko vavy, na dia izany aza nefa dia tsy misy ny tonga lafatra ary ny manao zavatra tsy mora. Ekeny, tsampa ary fantatra fa misy ireo lesoka tsy maintsy iarahantsika manarana. Anisan'izany ohatra ny fanaparam-pahefana izay mbola hita eo anivon'ny tompon'andraikitra samihafa isan'ambaratongany. Ny tsy nahafahantsika nifantoka tamin'ny famoronana asa noho ny vanim-potoana tetezamita izay iainantsika ankehitriny. Eo ihany koa ny kolikoly izay latsapaka ka tsy maintsy resena. Ny tsy fisian'ny mangarahara eo anivon'ny fifaninanana idirana ho tompon'andraikitra eo anivon'ny asa-panjakana maro samihafa eto amin'ny firenena dia ilaitsika ezaka apetraka miaraka izany. Teo amin'ny lafin'ny fandriam-pahalemana kosa dia nampiororony rehetra ny asan-dahalo tany atsimo izay niseho tamin'ny endriny vaovao. Niroro tokoa mantsy ny mponiny, maro ireo very fananana, tao ireo namoiavana. Nefa azo lazaina kosa fa niverina tsikelikely amin'ny laoniny ny fiainana any atsimo amin'izao fotoana izao. Ary dia eto dia te ankasitraka manokana
ireo mpitandro ny filaminana izay tena nanao ny ainy tsy ho zavatra teo amin'ny fanatanterahana ny andraikitra nakino ny fitondram-panjakana tamin'izy ireo. Nandao ny tokantrano nandritra ny volana maro tokoa mantsy izy ireo, ary indrisy nisy mihitsy aza ireo namony ainy. Raha mbola malagasy ihany isika dia tokony ankahery ireo mpitandro ny filaminana ireo, fa tsy anenjika na koa anometsiny toy izay ataony ny tompon'andraikitra ambony sasatsasany izay zary lasa mamevahana ka mampirongatra indray ny asan-dahalo ankehitriny. Tompoko lahy sy tompoko vavy, manoloana safidy hatrany isika zanak'olombelona. Ohatra amin'izany safidy izany no hoe hisara-bazana ve isika sa hirahina, hifankahala sa hifankaty, hifandrafo sa hifanometanana, hamodika sy handrava sa hanorina sy hanamboatra, hihemotra sa handroso. Eto ampitsidiana ny taona vaovao 2024 izao, ianao, isika rehetra no mila madinika izany safidy mipetraka amintsika izany. Ny vaninandro ny faran'ny taona tokoa mantsy dia fotoana fandinihan-tena mangina ary fanaovana jeritodika. Koa miantso anao, miantso antsika rehetra tsy ankanavaka ny tenako mba samy iondrika ka samy andini-teny amin'izay vita teo aloha, ary koa mba andinika ny ho avy. Manana ny sotoavina isika malagasy, ary koa finoana sy fitokisana an'Andriamanitra. Noho izany dia mino sy mahatoky ny tenako fa malagasy mifankaty, malagasy mirahina, malagasy mifandray tanana ka vonona anorina sy anamboatra fiarahamonina vaovao sy Madagasikara vaovao, ny malagasy hitseny ny taona vaovao 2024. Ry malagasy namako, eto ampamaranana ny tenako dia mitodika manokana amin'ireo izay mahatsiaro tena fa irery, ireo kamboty, ireo tsy salama, ireo tsy misy mpiay, ary koa ireo malagasy namako rehetra ao anatin'ny tebotebotsaina sy ny fandihirifirina noho ny antony maro samihafa. Mitsidika anareo isam-baravarana ny tenako androany, ary mirary farany taona feno fitoniana sy fitokisana amin'ny ho avy, ka mba ho ampitso mamiratra sy feno hafaliana ao anatin'ny fahasalamana sy ny fiaombiazana no atrehantsika ny taona vaovao. Ary mirary koa raha mirary ny soa sy ny tsara indrindra ho an'ny isam-batan'olona sy ny ankohonana tsirairay avy amin'izao akatoky ny taom-baovao 2024 izao. Andriamanitra manakare-pahasoavana hitahy antsika menakavy, masina ny tanindrazana, misaotra tompoko lahy, mankasitraka tompoko vavy.